Onoaramse, fantatrao ve ny atao hoe Total? Total zany ve tsy station d'essence? Tsy ilay mpanjara solika ka, fa ny Total Tools. Fitaovana mahomby, azo antoka, mora ampiasaina ary mora vidiny fitaovana mitondra ny marika Total Tools. Natao an'ireo matianina eo amin'ny sehatry ny fanorenana, ny tao-trano ary ny indostria ny fitaovana Total Tools. Total dia manolotra vokatra 500 mahery, manana ny maha-izy azy, manaraka ny fenitra, maro karazana, amin'ny vidiny mirary ary mifanaraka indrindra amin'ny tsena eto Madagasikara. Ianao izay mpanjifa Total, inona no hitiavanao azy? Tsara ilay izy aloha, tsara, tena mafy tsara, na mateza. Moa le vidiny koa tena mora. Mora zany izy raha oharina amin'ny karazany hafa. Le marika Total koa aloha zany tena be dia be azo isafidianana zany. Maro be ny karazany, misy an'izay ilaina rehetrarehetra mihitsy ato amin'ny Total. Zaho efa client an'ny ABC, fa mipizahatao amin'ny ABC dia ABC hitako no taona nahitako an'ilay marika Total zany, varotra marika Total izy. Dia atao foana ny nanjifako hatramin'izay aloha. Ny franchise dia alalana omena orinasa anankiray ampiasa ny marika afantarana orinasa iray hafa rehefa mitsinjara ny entana na asa vokariny. Antsoina hoe franchiseur ilay orinasa manome alalana ary antsoina hoe franchisé ilay orinasa mitsinjara vokatra. Ity toeram-pivarotana eto Antanimena ity izao dia franchise ny Total Tools. Mitondra marika, mizara aira ary manome fanampiana kaiky ho an'ireo franchisé ny Total Tools. Ny Total no manome anao ny gondole anaovana ny installation amin'ny magasin anao dia manampy anao koa izy manao an'izay installation ana gondole izay, manampy amin'ny fampirantiana zany magasin anao dia avy eo koa izy mbola afaka manampy anao amin'ny formation amin'izay rehetra produit tianao amidy ao magasin anao. Raha te ho franchise ny marika Total ianao dia aza misalasala manantona ny ABC ety amin'ny lasity Ivandry fa izy no mpaninjara ofisiala ny marika Total Tools eto Madagasikara.